fitoriany ny antokotim tsy ampipirofo sady tsy mitombona ho ny fitsarana. Fanasana solombavam-boaka teny avoloha tsy manara-dalàna ho ny tim. Fahalalana amin'ny teny mizotra makany amin'ny didy jadona. Zany arabo mba ampirarintsona ireo tompokilasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Androany no natsona teny amin'ny tribunaly administratif ireo rehetra nametraka fitoriana momba ny osika tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna iny ary dia namoahan'ny fitsarana ihany koa didy momba an'izany. Lorette Berton no mitatitra ny vaovao sary ny Toky Ramarola. Tsy nisy azo noraisina ary tsy nisy nitombona ny pirofo rehetra nandesy ny tim tamin'ny fitoriana izay nataony hoy ny valin'ny fitsarana izay navoaka ny tetsy amin'ny tribunal administratif androany. Tsy hiemotra amin'ny fitakiana izay ataony kosa ny kandida Rina Randriamasinoro mba hivoahan'ny marina izay efa ny baribary fa nisy ny osika tamin'ny fifidianana natao farany teo. Raha tsika nahita teo moa zany fa ny fitoriana rehetra izay natao teo amin'ny tribunal administratif mahakasika ny fifidianana teo anisan'izany ny resahana ombeniombeny hoe ny fikatsahana ny fahamarinana zany hoe ny fanaovana confrontation ny lista électorale dia tsy azo mitanterahana daholo zany. Izy ity rehefa natomboka izy ity dia tohizana foana tady an'izay fahamarinana izay raisiko adidiny manao an'izay. Raha izay ny valy tenin'ny tribunal teo betsaka ny olona afaka nifidy tamin'ny député ny tsy afaka nifidy tamin'ny ben'ny tanàna ary betsaka ny olona izay tsy mifidy tamin'ny député lasa mifidy amin'ny ben'ny tanàna. Betsaka ny olona lasa niova bureau de vote mahagaga fa tsisy nahita zany hatraty amin'ny tribunal zany zavatra zany. Ny afatro amin'ny izay mpanaradia fotsiny izay nifidy ary izay olona mbola mandala ny fahamarinana rehetrarehetra dia aloha samy manaraka toromarika fotsiny. Ny zavatra atao zany tsy hanao réaction à chaud hoe zao ny zavatra misy androany dia avy hatrany dia teny hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao ilay izy arakaraky ny fiovaovan'ny toetra raha no ahafahana manohy ny fitakiana zany zavatra rehetra atao. Vao ny tapany maraina dia efa niariary ny fanomezan'ny fitsarana vahana ny kandida avy amin'ny IRK ny faninana teto Antananarivo renivohitra. Hitataratra ny fiandanian'ny lehiben'ny fampanohavana tamin'izany hiakatra amin'ny dingana ambonimbony araka izany ny antoko tiako Madagasikara. Fanamafisana izay voalazan'ny seny zavatra mivoaka teo ary izahay rehetrarehetra ireo dia tsy mitovy hevitra amin'ny tribunal administratif tamin'ny didy izay navoaka na ny zavatra rehetrarehetra izay nolazaina tao dia izay zavatra izay na dia mbola misy ary ny procédure pourvoi en cassation izay afaka mbola tao eo anatrehany conseil d'état tsy manakana koa zany hitady ny fahamarinana araka ny tenen'ny Andriamatorina teo. Ny fahamarinana tsy ato amin'ity tribunal administratif aty ary tianay ampahafantarina ny olona rehetra fantatra ny zavatra nitranga rehetra fa tsy fanapa-kevitr'olona anankiray io na olona roa fotsiny fa fanapa-kevitr'olona maro fa ny olona rehetra kosa izay liana amin'izany fahamarinana zany tsy ny atao fitsarana fotsiny fa ny zavatra tsy mety rehetra atao amin'ny firenena ity marobe no miandry ary efa nitenenay hoe ny sery vitanana malao tsy amonona vatotra koa. Fitsarana tsy mahaleo tena, mpitsara voavidy no misy ao amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana raha ny eto amin'ny faritra Analamanga no resahana. Ny zoma fahafolo ny volana janoary izao no fantatra fa hamoaka ny valim-pifidianana ofisialy ny tribunal administratif eto Antananarivo. Farahoan'ny fatry aloatra mangory kosa dia fa nivoaka ihany koa zany ny didy. Raha ny fahitana azy dia natao izay fomba rehetra mba nientina izay nandresena ny tiako Madagasikara raha ny tao Ambatondrazaka renivohitra no resahana mitondra ny fanampim-baovao sy ny tsara ho fantatra momba an'izay ny solombavam-bahoaka voafita tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao Ambatondrazaka Fidèle Razara Pierre. Za moa masomam-bahoaka aloatra mangorana dia mivoaka koa ny proclamation officielle ty teneniko ty fa gaga zay fa resy ny RD tany Moramanga tao amin'ny district tao amin'ny commune urbaine Moramanga resy 7 isa dia miverina tompoko
ny didina voaka ny tribunal administratif averina ny fifidianana ao Moramanga nefa dia tena hoe resin'ny team mazava ny RD na ny candidat ny faninana ary dia nanaiky ny fandresen'ny tiako Madagasikara zay moa zany le eto amintsika rehefa zareo ndresy dia averina ny fifidianana zay zany le izy dia anjarantsika rehetra amin'izany fa za aloha dia mamiteny hoe na averina rio manaovana tambabe io fa resy foana ny anaran'ireo. Momba n'izay resaka fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna izay dia nilaza ny teo anivon'ny CENI omaly fa tsy isy ny fampitana ny listra ny listim-pifidianana izay nampiasaina tamin'ny fifidianana roa nifanesy tamin'ny taona 2020 sy 2020 indry fa ny listra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny listra tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina no azo atao. Ho an'ny eo anivon'ny MCF dia tahotra ny amin'ny ivoahan'ny tena marina no mahatonga an'izany. Manoloana an'izay tsy emotra ny hetsika hoy ny fanehoan-kevitry Riribe. Mazava aminay zany ny antony amin'izao fotoana izao satria matahotra ny CENI ivoahan'ny famarinana eto amin'ity firenentsika ty. Inona moa no sarotra amin'ny fanaovana fampitahana mba ivoahan'ny marina mba ialana amin'ny zavatra maro samihafa fitakina amin'izao fotoana izao zay mety hiteraka korontana eto amin'ny firenena. Tsy ny filaminana venta diavintsika ka izahay zany dia ambarana eto orentany orendanitra fa tsy emotra zahay amin'ny fitakina na inona mety hovaliny fitsarana eto dia takinay ny fivoahan'ny famarinana zany hoe ny hanaovana ny fampitahana ny liste électorale ny fifidianana tamin'ny fifidianana député solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Fa maro ny nametraka fitoriana tamin'ny resaka fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina iny. Anisan'ny nametraka an'izay fitoriana izay ihany koa ny teo anivon'ny safidy. Raha ny fantatra dia tsy nisy noraisina ihany koa ny fitoriana izay nataony izany safidy izany. Lorette Berton no mitatitra ny vaovao amintsika. Sary ny Toky Ramarola. Efa nandritra ny fifidianana telo nifanesy no nametraka fitoriana hatrany ity sehatra iray mpanara-maso ny fifidianana eto Madagasikara ity. Saingy isak'izay mandeha dia tsy misy voaray hatrany izany fitoriana izany. Mbola izay ihany koa no zava-nisy androany tetsy amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana tetsy Anosy. Raha izay hitanay toy izay aloha dia araky ny lalàna dia afaka mampiakatra manao mangataka fandravana didy eo anivon'ny filakevim-panjakana. Raha ny anay manokana zany dia irrecevable ny requête anankitelo napetraka eto eo anivon'ny TA dia manapa-kevitra izay hoe hampiakatra ny au niveau ny Conseil d'État. Manomboka rahampitso no afaka manatitra ny antota taratasy eny anivon'ny filan-kevitra ambony ny mpitsara eto Madagasikara ireo rehetra izay tsy afa-po tamin'ny valin'ny didy izay navoaka ny fitsarana miady amin'ny fanjakana androany. Isan'ireo iroso amin'ny dingana io ihany koa ny safidy. Eo amin'ny tontolon'ny fifandraisana izay mifamatotra ihany koa amin'ny fiainam-pirenena dia nahazavana tatoato ny famoronana nireny antsoina hoe compte fake ireny amin'ny tambazotra serasera ary ao anatin'izy ireny ny fanaratsiana olona, ny fiatsiana ady ary milaza vaovao tsy marina sy izao atsanga tsy amanorana rehetra izao. Ny mahagaga atao tsy mihetsika ilay antsoina hoe cybercriminalité rehefa tsy mahavoatonina ny mpitondra sy tsy manotohina ny fitondrana. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao, sary ny Manu Randriamalala. Cybercriminalité aiza ho aiza ny toerany, inona no asany, rehefa inona ihany koa no miasa ary mahavita tsara izay asany izay, misy fiandaniana ihany koa ve? Mampapetra manontaniana tokoa mantsy satria maro amin'ireo compte fake ato amin'ny tambazotra tserasera no manaparitaka vaovao tsy marina, manalabaraka olona, manaratsy sy miantsiady mihitsy azy, saingy tsy miesika ny cybercriminalité eto amintsika. Toy ity hitantsika amin'ny sary ity izao, filazana fa manarama olona ny team amorona compte fake mba hanaratsy sy hanenjika ny fitondrana. Tanora avy ao amin'ny jeune team hoy ity fanehoan-kevitra ity no karamaina 3 alina ariary isan'andro. Ireo hitantsika amin'ny sary ireo anefa dia sarin'ireo tanora avy ao amin'ny Tobidata natao hanara-maso ny fifidianana toy ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo. Mariky ny fizorana makany amin'ny jadony izao zava-mitranga izao. Raha vao ny filoha sy ny fitondrana no misy manaratsy dia avy hatrany dia miasa ny cybercriminalité. Tsy azo atao intsony ihany koa ve amin'izao izany ny maneho hevitra, sa matahotra izany ny fitondrana ankehitriny, anka tsy misy sa maneho hevitra ny olom-pirenena fa avy hatrany dia ambanana fampitahorana. Ny fantatra hatreto, miasa ho an'ny fanjakana ny cybercriminalité eto amintsika fa tsy miasa ho an'ny vahoaka.
eo amin'ny vaovao afy fa nahazo fiantsona avy any amin'ny fiadidinan'ny repoblika ireo mpikambana eo anivon'ny aten'ny merapirenena androany tsy namaly an'izay antso izay ny solombavam-bahoaka avy amin'ny tiako Madagasikara. Inona no antony? Mitondra fanazavana momba an'izay indrindra ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara. Fanadiadiny Laurette Berton sary ny Toky Ramarola. No ny fanajana ny lalàna izay saropady indrindra dia tsy namaly ny fiantsona izay nataon'ny fiadidinan'ny repoblika ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay voafidy tamin'ny alalan'ny antoko tiako Madagasikara. Raisin'izy ireo ho misy ambadika hafahafa ny fiantsona ireo mpikambana ao amin'ny anteny merapirenena izay mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna misy eto amin'ny firenena. Tsisy antony zany eo voasoratra ao. Dikan'izay aminay zany raha vao misy fiantsona mpanaovy aminay zany izy midika fiantsona fa tsy fanasana zany dia dikan'izay zany fiantsonanay zay ohatra hoe amonjy séance plénière ohatran'izany io service io no nandefa le afatra zany ho an'ny solombavam-bahoaka tsirairay. Aminay zany iny mandika lalam-pandrenana raha ohatra ka misy ny fanajana lalam-pandrenana dia zahay le mpanao lalàna aloha tokony manaja azy koa. Eto amintsika ny fandikana lalam-pandrenana mahazatra mpitondra manao an'izay fa zahay fandikana lalam-pandrenana zay natonga anay tsy nakeny ary natonga anay napakevitra hoe zay tsy hoeny. Ny alarobia vao fantatra fa fifampiarabana nahatratra ny taona no votoatin'ilay fiantsona. Mbola nampanontany tena ihany koa ny fomba ny antsona ireo solombavam-bahoaka raha toa ka lanonana tahaka izany no antony. Magaga moa zay ohatra mivadika tamiko n'izy hoe fiambarabana tratran'ny taona indray dia magaga raha androm-panjakana nge zany anteny merapirenena zany ary androm-panjakana mpanao lalàna dia raha asaina avy solombavam-bahoaka ifampiarabana tratran'ny taona dia mesazy ny anaovana anazy ohatrany dia efa tsisy fanajana loatra fa sakasaka izay nazoto amin'izay aloha fa ho anazy zany so anay tim dia tsy mifanaja zany raha zay indray ny endrika le izy. Isan'ny toloman'ny solombavam-bahoaka ny tim ny fanajana toy ny anak'Andriamaso ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Ny mifanohitra amin'izay hatrany anefa no ataon'ny mpitondra ary mbola voapirofo androany izany. Eo amin'ny trangam-piarahamonina dia fantatra zao fa sivily 3 no namony ainy ary 5 hafa no naratra vokatry ny adisoana sy ny fietsika izay tsy voahevitra nataona zandary anankiray tany Dondona distrikan'ny Soavinandriana Itasy Omaly. Ravo Razafy-Mahena no mitatitra ny vaovao sary ny Mathieu Prince. Resaka trondro raha ny fantatra no nahafaty olona 3 sy naratrana 5 hafa tany Dondona distrika ny Soavinandriana Itasy Omaly. Rafitinina zandary kilasy ambony iray no nifanolana tamin'ny sivily mpivarotra trondro tokony tamin'ny 3 ora tolakandro. Tsy fifanarana tamina resaka vola nampiatra herisetra avy hatrany ity zandary ka torana teo eo ilay mpivarotra. Tetra naman'ity farany nitady ilay zandary izay nitsoaka ary nitifitra avy hatrany raha nahita ireo fokon'olona niditra tao an-tranony. Avy raisina no samborina avy hatrany ilay zandary ka nokiazana ny pasiteny aminy. Nentina teny amin'ny toeram-pitsaboana kosa ireo naratra ary mandeha ny famitorana amin'izao fotoana izao. Atato anatin'ny herinandro izao, sivily miisa 5 no namony ainy ny zandary. Ny iray teny Ivato izay nitifitra avy hatrany. Ny iray teny Bevalala ny kazitanana olona iray ary nahafaty azy, ary ny Omaly teny Soavinandriana Itasy namoizana ain'olona miisa 3. Raha ny fanampanazavana azy moa, zandary iray ilay navandoza teny Ivato no niditra amponja ao anatin'ny fanadidina kosa ny hafa. Fa mifampitohy amin'izay ihany dia nitafa tamin'ny mpanao gazetinay androany teny amin'ny Toby Ratsimandrava ny serasera miadidin'ny gendarmerie. Ny fanontaniana napetraka dia ny hoe inona no sazy amin'ireo zandary manao fahadisoana. Ravo Razafy-Mahena no mitatitra ny vaovao sary ny Mathieu Prince. Resaka trondro raha ny fantatra no nahafaty olona 3 ary miaramila dia afaka manasazy ny zandary avokoa. Eo ny antsoina hoe sanction disciplinaire izay fifehezana amin'ny zandary ataony manao fahadisoana goavana eo amin'ny iraka mpanaovina azy, mamaly lehibe sy ny maro hafa ka mety afara amin'ny fanesorana ny olona iray tsy ho zandary araka ny fahadisoana ataony. Faharoa ny fanazaziana ampiarana ny lalàna ho an'ireo namon'olona ohatra sy manao fandikan-dalàna na zavatra hafa ka mety ampigadra araka ny fanadihadiana atao. Ele ao amin'ny sanction disciplinaire moa zany na hoe sazy amin'ny mahamiaramila dia misy ny atao hoe arrêt de rigueur, arrêt simple dia misy ny avertissement. Dia misy sanction pénale moa dia fantatsika hoe makany amin'ny tribunal dia misy ny fanagadrana atao miantra amin'ilay zandary. Takizay zany ny mahakasika an'ireo sazy anankiroa. Io moa zany arakaraka an'ilay sazy fandikana dalàna izay nataon'ilay zandary no manasokajy an'izay sazy miantra amin'izay.
eo amin'ny toetrandro kosa dia samy nahita ny rehetra fa dia orambe ny kija izay narahana tafiotra na hery tokoa ary avandra noho ny seho teto Antananarivo sy ny manodidina io atoandro io. Betsaka ny zavatra simba nandritra an'izany. Saika niakatra avokoa ny rano raha ny teto Antananarivo renivohitra araka ny hitantsika amin'ny sary toy ny teny Analakely, Besarety, Ampefoloha, Soanerana, Akorondrano. Nisy ihany koa ny tany izay niotsaka tery Akatso. Nisy trano may teny Anosibe, ny andron-jiro teo akaikiny no ny poahan'ny varatra dia nitarika tamin'ilay trano raha ny fanazavana ary dia atao ihany koa ny namony ainy vokatry ny orambe iny. Nisy ihany koa ny niotsahan'ny tany tery Nansana ary nodoran'ny herinaratra teny Ivandry. Fa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa teny rehetra teny ny mpanao gazetinay androany nanontany ny hevitry ny olom-pirenena momba ny fanamboarana ny kianjan'ny Mahamasina sy ny tokony hijerena ireo laharam-pahamehana sasany manahirana ny vahoaka. Andeha hoarahantsika ny fanadihadiana momba an'izay, fanadihadiany Ravo Razafomahenina sarin'ny Mathieu Prince. Tsy ratsy ny manangana tetikasa ho an'ny tanora indrindra rehefa hita fa mahomby ny tontolon'ny baolina kitra saingy manontany tena ny olom-pirenena mahakasika ny sosialim-bahoaka tsy misy mpijery amin'izao fotoana izao. 7.7 tapitrisa dolara raha ny fantatra no namboarana ny kianjan'ny Mahamasina ary vola madidio ny fanjakana. Tsy ny rehetra nefa no afaka ampiasa io kianja io. Ny 10,000 ariary ny mpanegarny etsy an-daniny tsy ampy ny vola omena ny mpiasa-panjakana. Ity anenjika bitro hafa indray amin'ny vola vaizany fitondram-panjakana anamboarana ny kianjan'ny Mahamasina. Sa hitrosy Madagasikara dia ny taranaka fara-mandiby no hibaba ny trosan'ny fitondrana. Fanontaniana no mipetraka. Ny sosialim-bahoaka zany ny tena tokony zava-dehibe raha na fandeha amin'izao fiainana izao. Tsara ihany zany ilay izy dia hoe fandrosoana fikarakarana momba ny sport. Nefa ny zany tena marina tokony ilay sosialim-bahoaka zany tena satria mety hiteraka savorivory sy hiteraka resabe zany le izy fandanim-bola mantsy no atao amin'le izy dia donc zany tokony hoe tsy maintsy eo no mipetraka hoe fa ahoana ary le terrain fotsiny no atao fa ahoana izay fa tsara le izy fampandrosoana fa ankoatran'izay zany mba tokony hoe isy mihitsy le mba tena fijerena akaiky zany an'le fiainam-bahoaka mivantana. Tsara aloha ny anaovana azy nefa mba jerena ihany koa le sosialim-bahoaka ny any amin'ny PPM zany ilay misakafo mihitsy zany miakatra be daholo le zavatra netana miakatra fiainana koa le sarotra ihany dia tokony ihany aloha mba tena jerena manokana mihitsy. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony dia tsy mbola misy mangirana hatramin'izao ny fitakian'ny CSS. Vokatr'izay dia niverina nanao ny fitokonany izy ireo ary dia nihidy avokoa androany ny vavahady fidirana tao amin'ny Université Antananarivo. Ndeha hoarahantsika ny fanadihadiana momba an'izay hoentin'ny Ravo Razafomahenina sarin'ny Mathieu Prince. Vao maraina nikatona ny vavahady fidirana teto Ankatso. Tsy maintsy manao hitsin-dalana ny mpianatra rehetra. Ireo fiara ihany koa dia mitady lanakafa ho an'ireo moto na bisikileta voatery mibata izany tompony miakatra ny tohatra. Antony ataon'ny fanjakana ankilabao ny fitakian'ny mpianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra izay efa amam-bolana maro izao ka lasa nampikatso ny fampianarana. Kihamafy ny hetsika fitokonana isan-karazany santionany amin'izay fotsiny zany ny fanidina ny vavahady miditra aty amin'ny anjerimanontolo sy ny fitohizan'ny lailazaina hoe fikatonan'ny université arakaraky ny fahatsapanay ny tsy fandrosony ny fifampiresahana no tsy maintsy andraisanay fanapahan-kevitra ny tsy fisiny ny vahaolana mahafapo dia midika ho famotsy fotsina sy fanatsatsoana ny hetsika fitokonana izay ataonay. Mety ho anisan'izay ihany koa ny fanampiana ny soratra milaza fitakiana na ny banderole. Anisan'izay ihany koa ny fanaovana fivorimbe na assemblée générale. Misy amin'ireo teboka fito ireo ny efa mizotra hoy afa mbola tsy voavaly. Mizotra mandeha tsikelikely nefa tsy mahafapo satria misy ny zavatra azo lazaina ao anatin'ilay atao hoe affaire courante, zany hoe zavatra mandeha ho azy
tsy tokony isin'ny fitakiana akory a nefa dia mihisatra mba tsy ilazana hoe mitokona mihitsy ny aza ny dossier sasatsasany. Mitoetra ny fitokonana nataon'ny CSS nisy moa ny fifanatona ny reto farany tamin'ny lehiben'ny oniversité Androany miandry ihany koa fifampiresahana avy amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Eo amin'ny resaka fambolem-bary kosa dia raha mahita amin'izao fotoana izao raha ny eto amin'ny manodidina ny renivohitra fa misy ny mampiaka-bary ireo tatsapam-boly tahaka an'izany ohatra ny eny amin'ny digy, ny eny amin'iny faritra Ambotry Manjaka iny sy ny sisa. Miazakazaka mampiakatra ny vokatra na ny voka-bary zany ireo tatsa noho ny fiakaran'ny rano. Laurette Berton no mitatitra ny vaovao amintsika, sary ny Tahiry Nyaina. Tsy dia mbola fotoana fararano loatra izao, saingy voatery mijinja ny vokatra mialohan'ny fotoana ireo tantsaha mba tsy ho faty antoka. Dobo rano avokoa manko ny tanimbary nanomboka tamin'ny fiandohany ity taona ity noho ny fisiany ilay ora mikija. Raha ny tena marina aloha tsy dia tena hoe mbola fotoanany fa lole rano be dia tsy maintsy alaina le izy satria aloha mihina kely tsy izay mandro fotsy. Raha mbola ohatra tsy niakatra aloha zany ny rano dia tena mbola najanona te satria mbola tsy dia tena antitra tsara nge izy. Ny olana aloha zany sedraina zao dia izao rano izao rehefa tonga amin'ny fotoana ohatra izao raha ohatra hoe janvier manomboka desambra eo janvier dia izay ny tena olana aty aloha hatreto. Hatramin'izay moa zany ka hatramin'izao tena mbola tsisy vahaolana mihitsy zany. Malagasy maro no mily velona amin'ny fambolem-bary eny amin'ny Lemaka Betsimitantatra sy Ambotry Manjaka. Mahavita miantoka ny tokantrano iray mandritra ny tapataona mahery ny vokatry ny vary aloha. Tsara ihany aloha mitovitovy tamin'ny herintaona ihany. Fa tsy dia tena hoe ratsy moa tsy dia tena tsara fa mitovy tamin'ny herintaona ihany zao ny voka-bary. Raha ohatra na manokana aloha tsy manana an'izany hektara zany fa kely ihany moa ny hoe afrina tsy dia maharitra ela koa tapataona eo ihany dia ny ankoatran'izay zany no vita tsy mivarotra amin'izany. Amin'ny fotoam-panetsana nijaly rano ny mpamboly vary tamin'ny faritra Ambohidratrimo sy Antehiroka iny. Izao indray miteraka ny vary dobo rano indray ny tanimbary ka mijinja mialohan'ny fotoana ny ankamaroan'ny tantsaha. Raha tavela milondrano maharitra manko dia ho simba ny vary nandaniana rondona nandritra ny 3 volana mahery. Ivadika vaovao hafa isika mbola ratsy ny sehatry ny fahalalan'ny fanaovan-gazety raha ny eto Madagasikara araka ny nambaran'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety zany. Mbola nisy teo amin'ny 12 ireo mpanao gazety izay nisan'ny tory tamin'ny taona 2024 iny ary ny fitoriana dia saika avy amin'ny fitondrana avokoa. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao, sary ny Tahiry Nyaina. 2024 efa betsaka ny fivoarana taratra sy fandrosoana ho an'ny taona iny. Tsy hitohizany kosa nefa ny asa fanaovan-gazety eto amintsika. Raha mijery todika ny taona 2024 dia nanala salatao vozina koa ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety tamin'ny 2024 ity. Satria nanomboka janoary taona 2024 hatramin'ny desambra iny dia nisy 12 ny mpanao gazety nisy nitory hoe manely vaovao tsy marina na manala baraka olona ary ny ankamaroan'ireo fitoriana ireo dia ny mpitondra fanjakana no nitory. Raha tsy araka izany ny toerany asa fanaovan-gazety izay efa niadiana mafy hatramin'izay, niadiana mafy hatramin'ny lalàna mifehy ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety. Manao antsoavan'ny minisitra tompona andraikitra araka izany ny filohan'ny olafitra ny mpanao gazety satria fanjakana mamoritra mpanao gazety no misy amin'izao. Fitondram-panjakana hiantoka marina fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ve misy ankehitriny sa mpitondra fanjakana amoritra mpanao gazety satria fony tany ivelan'ny fitondrana ny ministry ny serasera ankehitriny ohatra dia taxy ny dradradratra mafy ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Fa ny fahefana moa manova olona dia raha tsika mahita ny zavatra ataony sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny mpanao gazety, indrindra ny ao amin'ny mpanao gazety ao amin'ny hainao manjeritra tanin'ny fanjakana. Isika ty amin'ny tsy miankina ary mbola tsy maintsy malanja ny toromarika sy ny fiapetra takin'ny mpampiasantsika satria orinasa tahaka ny orinasa rehetra ny asa fanaovan-gazety mila mitady vola ampidonan'ny orinasa. Ratsy kokoa no nataony teo aloha ny azy natao. Raha tsy tantara fotsiny afa-tsy ny zavatra mitranga manjo ny mpanao gazety ao amin'ny hainao manjeritra tanin'ny fanjakana izay
mitaraina ty amin'ny filohanao lavitra ny mpanao gazety ny manjoa azy amin'ny tsy fanavozana ny fifanaraha-piaramiasa satria SED ny akamaroan'ireo ary SED tsy voaingana fa fantaonany maro maninona ny mamono olo loatra zany reo ange ny mpanao gazety ao amin'ny ana manjery tany fanjakana tsy voana mihitsy amin'ny baiko sy ny toromasiky ny fanjakana foibe fa inona ny eloko reo olona reo ka navanantso jay aminy tsy hanavozana ny fifanaraha-piaramiasa aminy. Ho fanamafisana ny firaisan-kiny eo amin'ny samy mpanao gazety dia nisy androany fifampiarambanana tratran'ny taona vaovao 2024 tetsy amin'ny foibe toerany RCDDED Soaniarana. Fa mitohatrany ny asa fikarakarana an'ireo vahoaka izay tanterahany ao anivon'ny komina Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana nofonosina natao hoditra amin'ny loko mainty avokoa ireo seza rehetra tao anivon'ny efitrano fisoratam-panambadiana etsy amin'ny Braony boriboritany fahadimy Ambatomainty. Efa taonany maro izy ireo no tsy nisy fanatsarana efa miaratsy ny seza ka izay no nandraisana an'izay fanapaha-kevitra izay. Natao ihany koa fanajana an'ireo rehetra amin'ny soram-panambadiana ao amin'ny boriboritany fahadimy izany rehetra zany sady fanomezana endrika raha teo ny efitrano. Ezaka manokana avy amin'ny boriboritany no nafahana nanatanteraka ity asa ity. Ivadika vaovao hafa isika toe-javatra izay tsy dia mba miseho loatra izy ity satria dia nahatratra hatrany amin'ny 920 sy 7,3 sy 7 hetsy sy 7 tapitrisa ariary ny saran'ny fanombana jiro teny Antaninarenina. Nidiran'andro hoy ny fiteniny maro ny tompon'ity fiara anankiray raha nandalo teny Antaninarenina dia voasaringotry ny fiara sprinter ireo jiro izay manembotra ny lalana. Nitarika ny fahasomban'ireo jiro zany tsy misy efitra fa dia nivoaka ny faktura tsy maintsy andoha vola 8 tapitrisa ariary latsaka kely. Orinasa tsy miankina mantsy no miandraikitra ny jiro ka tsy maintsy onerana izany simba izany. Fa ivadika koa sika amin'ny maresaka avy any ivelany izay tena ntanany sain'ny Besom maro tokoa satria fiaramanidina Ukrainiana izay mitondra mpandehatra any amin'ny 770 amin'zato no niarandoza ny maraina ny alarobia 9 janoary izany vao niainga teo amin'ny seranam-piaramanidina tany Teheran renivohitry Iran izany fiaramanidina izany iazo any Kiev any Ukraine dia izao ny doboka izao maty avokoa ireo mpandeha 770 amin'zato tao anatiny. Ndeha rahantsika ny fanampanazavana hoetiny Jessica Miray. Maty avokoa ireo mpandeha 770 amin'zato. Ny mpiasa rehetra 7 tao anatin'ilay fiaramanidina Boeing 737-800 any kompania ukrainiana hoy ny fanamafisany filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky. Maraina ny alarobia 9 janoary vao niainga ity fiaramanidina ity no izao niarandozy izao. 3 minitra tao arian'ny fiaingana no efa tsy tintsony tao anaty radara. Kilometatra vitsy ny ala ny seranana azavana be no hitan'ny olona tetỳ ambany nipoaka ilay Boeing. Iazo any Kiev ilay fiaramanidina. Araka ny fampitambavao avy any Kiev, tsy Ukrainiana no betsaka tao anatin'ilay sidina. 220 ny Iraniana, 320 ny Kanadiana, 220 ny Ukrainiana. Tsy fahatomombanana teo amin'ny motera no ny antony ara-teknika, io no nahatonga loza ka nipoaka ilay fiaramanidina. Raha ny fanazavany kompania Ukrainiana kosa, nandalo fanaraha-maso ity fiaramanidina ity 2 andro talohany izao fipoahana izao. Tsy mbola antitra kory anefa ilay fiaramanidina fa ny taona 2024 no vita ary noraisiny kompania Ukrainiana avy amin'ny orinasa Boeing mivantana. Raha ny momba ny raharaha ifandritany Iran sy États-Unis kosa dia nanao fanambarana nanoloana ny mpanao gazety ny filoha Amerikanina Donald Trump fa na inona zavatra nitranga dia tsy ho tonga any amin'izany famokarana hery nukleary zany mihitsy Iran na inona ny toe-javatra izay miseho. Izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samotahina sy hovimbin'Andriamanitra isika menagavy veloma tompoko.